Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zao no nambaran'ny Teddy Roosevelt hoe izay tsy nanao fahadisoana mihitsy dia tsy afaka ny androso lavitra. Marina tokoa izany, kanefa ny olona izay mamerimberina fahadisoana anankiray ihany koa dia tsy afaka ny androso lavitra ihany koa. Ny olona rehetra dia mety hanao fahadisoana avokoa, fa saingy ny fahadisoana anankiray tsy averina indroa. Adinoa izany. Izao kosa nefa mandraisa lesona vokatr'ilay fahadisoana nataonao, ary tadidio mandrakariva izay lesona azonao niraisina avy tamin'izany. Raha toa mantsy ka tsy raisinao sy tsy tadidinao ireny lesona ireny, dia ianao ihany no hitady ny voka-dratsiny avy amin'izany. Ary tsy indray mandeha fotsiny ihany no hizakanao izany, fa mety ho matetika sy mandrakizay mihitsy aza. Izao kosa nefa, moa ve ianao mahay miaiky ny fahadisoana ho vitanao? Mahay mifona ve ianao rehefa manao hadisoana? Sa vao mainka raisinao amin'ny fomba ratsy izany? Dia andeha averintsika indray ilay fanambarana tery alomana hoe ny olona mihevitra fa tsy mba manao fahadisoana mihitsy dia tsy afaka ny androso lavitra na oviana na oviana. Izao mantsy voalaza ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny ohabolana 7:7 manao hoe: izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Dia hamafisy ny mpanao salamo izany hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Salamo 2:3. Amen. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fatumuchani andiza harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Tonga soa amin'ny fotoanany fanomezana isika amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Manasanao hitandreny hatramin'ny farany. Miaraka amin'ny radio adventista iraisan'ny pirenena ianao na ny AWR. Andrindra ny lafiny ara-teknika na manao samma sy fehizoro miaraka amin'ny fanja anolotra izany ho anao eto. Menofinaritra ary. Araka ny fanentanana mandeha ombenombeny dia ampirisiana ny fianakaviana mba handrisika sy hanoana amin'ny vehivavy mitondra vohoka hisafo sy hiteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana mba hisorohana ny loza mety hitranga izay mety hisy foana rehefa mitondra vohoka ny vehivavy. Tsy hampozina ihany koa ny mety ho fahasarotana rehefa miteraka, indrindrandrindra ny fiterahana ny zaza voalohany izay tena atahorana tokoa na ho an'ny reny na ho an'ny zanany. Raha vao tera-bao ihany koa ilay reny dia mila araha-maso tsara ny fahasalamany mandritry ny 12 ora ao aorianan'iny fotoana izay niterahany iny sy mandritry ny 2 volana sy tapany taoriany ny fiterahany. Dia afaka mahazo torohevitra ihany koa izy mba hialana ny vohoka lasa loha loatra, mba afantarany hoe amin'izao indray izy ny tokony hitondra vohoka, dia ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ireo izany no manome torohevitra azy ny amin'izay zavatra izay. Ny tany saina taminao teto avokoa ary naverimberina nandritra ny fandaharana ireo tompontsoa be dehibe izay azo ny vehivavy bevoka, ny vehivavy hiteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana. Kanefa mazana
mbola misy foana ny sakana izay tsy akanesantsika eny, izay mampisalasala antsika, mampitahotra antsika, ary ny tena mibahana indrindrany amin'izany dia ny hoe tsy misy vola ampy ankanesana any, mandany vola raha miteraka any, ny manam-bola mandeha makany amin'ny hopitaly miteraka, sy ny sisa sy ny sisa. Tsarovy anefa fa ny aina dia tsy voavidy vola, ary azo atao tsara manao drafim-piterahana mba hialana amin'izany aya rehetra izany. Ny torohevitra menanao ary dia ny mbola vao manomboka mitondra voaka ianao ramatoa dia manangona vola tsikelikely, manaova tahirim-bola anomananao ny fiterahana, mividiana fitaovana tsikelikely toy ny lambanjaza, ny akanjo sy ny sisa sy ny sisa, fa aza andrasana efa miandry andro izay vao ikropaka anao izany. Samy andany vola ihany anie, ko tsy aleova ve ho manina tsikelikely dia ny meloa, mila fahazarana izany izay drafim-piterahana izay mba tsy hanapoko anao. Amin'izay mandry tsara ny saina ary tsy ho be dehibe avy hatrany ny vola miala eo am-pelatananao. Tsarovy fa tena ilaina mihitsy io fanaovana drafim-piterahana io, satria raha sanatria mety hisy ny olana mitranga tampoka dia efa mba misy tahiry izany ao izay nangononao tsikelikely tao mba hiatrehana ny mety ho fandaniana rehetra. Dia ny mbola vao manomboka mitondra voaka ianao, izany hoe vao manomboka mitsaika, dia efa ataovy izay fanangonana vola tsikelikely izay sy izay fividianana fitaovana tsikelikely izay, averina trany. Ny mety indrindra aza, rehefa hiomana hiteraka ny mpivady dia efa manao drafitra ny amin'izany izy. Mety hoy angamba ianao hoe hafahafa izany, kanefa izao, nahoana tokoa moa isika no mahay manao drafitra ara-bola, ara-pitaovana, ara-potoana sy ny sisa sy ny sisa, rehefa hanao mariazy, rehefa hanamboatra trano, rehefa hanao fety isan-karazany, haitsika mihitsy manao izany, ko nahoantsika ny tsy mahay manao izany na manana fahasahiana hanao izany rehefa hanomana ny havian'ny sombiny haitsika, le menaky ny haitsika, tadidio fa aina avy aminao anie io ary izany no arena ambony indrindra. Ko mampirisika anao zahay mba hanao izany drafim-piterahana izany, ahatonga anao ilamon-tsaina miatrika ny fiterahana. Kola, efa 5 volana sahady ny kiboko. Fa iza tokoa vavy tsara no hiteraka e. Any amin'ny tobi-pahasalamana ihany ny tsara rakizy a. Any voara-maso tsara ny fiterahana, na ho an'ny reny na ho an'ny zaza. Lavitra be atsika ane ny tobi-pahasalamana ary mama, sady mety hitovy ihany ane no miteraka trano sy ny any e. Tay, tsy mitovy mihitsy izany vavy tsara. Olona efa voahofana tsara ny fampiterahana mikarakara ho any sy ny zazakely, iza ny voahofana atao trano. Ny vola indray izao mampiasa saina azy eo e. Tonga dia ho manoteny izao rakizy a, angony tsikelikely ny vola ilaina miaraka amin'ny kojakoja hiterahana, tsy ho tapohany amin'izay nareo ry Nicolas. Marina izany tenin'ny mamy izany ry Nicolas, miteraka any amin'ny CSB ihany izany no mety, amin'izay milamina ny sainy e. Aza matahotra ianao ravinanto, hiaraka aminao any amin'ny fotoana hiterahanao. Ny tobi-pahasalamana ihany rakizy no afaka manara-maso tsara ny reny sy ny zaza. Eny ary, hatreto ihany koa aloha ny fandaharana ara-pahasalamana, anome fahendrena sy fitahiana ho antsika tsirairay avy anie Andriamanitra mba halavorary sy ahatomombana ny fikarakarana ny ankohona antsika. AWR manolotra ho anao feon'ny fanaontenana. Miarabantsika rehetra indray manaraka izao fandarana izao ary mankasitraka anao hatrany nanome ampaham-potoana inarantsika soratra masina amin'ity anio ity raha ao Jesosy. Hiaraka hivavaka isika.
sotra tompony ny tompotsy manokana menonaika afaka iainony afatra ao amin'ny teny ity ta io nitokantrano rehetra ary aoka tompo tsy ho veromainy izao fotoana izao fa hitainao azy ireo manana miampy taona ihany koa ahafahanay manantona anao miantso anao ary indrindra mametraka anao amin'ny fiainanay manontolo ingany itoetrezam-baravarina ianao ary ny fahazavany voninahitra anao ny zavany trano rehetra aminaran'i Jesosy amen. Ny lohevitsika androany dia ny hoe raha ao Jesosy. Mba fanirinao ve ny ampitran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao? Matsiaro milamina ve ianao fa raha toa ka tsy eo Jesosy? Toy izany indrindra no nitranga amin'ny Lioka 5:1. Lioka 5:1 dia mitantara ny amin'ny fiainan'ny Simona sy Jesosy. Ny Lioka 5:1 raha fitinina dia hoe nifanizina ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Liana mantsy izy ireo mba hiaino ny tenin'i Jesosy ary nanana etaeta mihitsy mba hoentina amin'i Jesosy ny olana sy ny zavatsarotra ny tranga. Tamin'izay indrindra no niditra anaty sambokely Jesosy ao amin'ny Lioka 5:1. Lioka 5:1 dia ny hoe niditra tao anaty sambokely Jesosy izay any Simona. Fantatr' Jesosy mantsy fa nanana olana tsy nahatafandrimandry ty mpianatra ity. Ary izao indrindra no fotoana tiany idirana amahany olana teo amin'ny Simona. Ary zay natonga azy ny hoe niditra tao anaty sambokely ny Simona Jesosy. Iripeny malala. Betsaka ny sambo teo betsaka ny sambokely teo amin'ny moron'ny ranomasina fa nifidy any Simona izy noho ny fahafantarany fa manana olana tokony ivahana ity mpianatra ity. Vanim-potoana nankivany Simona mantsy io nitranga io satria tsy naomby tamin'ny fanaratoana izy. Nandritry ny alina, ny kely aina, nanao izay azo atao rehetra, nanao izay traikefa tsaro fantatra rehetra, saingy tsy nahazo na inona na inona. Noho ny farany dia nanasany ratony izy amonjy ny fidiana tanampolo. Mba hatreto amin'izany inge hoe ino mba fivelomany, ino mba azahoany sakafo ameloman'ny fianakaviany nefa nodimaina tanampolo. Kivy Simona, kivy ilay mpanarato. Marina fa efa asa nahazatra azy zany fanaratoana izany ary toa tsy azo heverina ny hoe nisiny tsy fahombiazana nefa tratra izy izao. Ny anina nataony dia ny hoe mody fahakiviana fahadisom-panantenana. Tamin'izay indrindra no indro Jesosy niditra tao anatin'ny sambokeliny. Dia izao ny voalaza amin'ny Lioka 5:1-2. Tsy nanao fahagagana azahoana trondro na ny loabava Jesosy mba hisiny azandrano ao anatin'ny sambokeliny fa zavatra nataon'i Jesosy dia hoe nanao fampianarana. Nampianatra mantsy Jesosy fa tokony katsahana voalohany indrindra dia mikasika ny tenin'Andriamanitra, katsahana aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Azon'i Jesosy ataony hoe vao nanasa rato ry Petera dia nasiana azandrano tao anaty sambo, nanao fahagagana izy fa tsy izay ny nataony fa lasa aloha izy nampianatra, nitory ny tenin'Andriamanitra, nampahafantatra ny fahamarinana rehetra. Tiany ambara dia ny hoe melohan'ny zavatra rehetra dia mila mitodika amin'Andriamanitra isika, mila manantona n'Andriamanitra isika. Tokony atao loha laharana ny fikatsahana ny tavan'Andriamanitra. Ripeny malala, indraindray dia manadino izany isika. Indraindray dia avy hatrany dia mikasaka izay mahasoa sy ahavelona isika dia adino Andriamanitra. Fa ito Jesosy dia namerina mihitsy ny hoe Andriamanitra no ataovy loha laharana. Fa rehefa voky ny ten'Andriamanitra Simona, voky ny ten'Andriamanitra ny vahoaka, izay vao nanomboka namahy ny olana teo amin'ilay mpianatra kivy Jesosy. Mahafinaritra ny voalaza amin'ny Lioka 5:1-2.
lioka toko fadimandiny faevatra dia ny hoe rehefa nitsahatra ny teny izy izany hoe rehefa voky ny tenin'andriamanitra simona voky ny tenin'andriamanitra ny vahoaka rehefa naalala ny fahamarinana izay rehetra ny aino azy dia mahafinaritra fa baiko tokana no nataon'i Jesosy taminy dia ny hoe simona mandrosoa amin'ny lalina ry-peny malala ny fanarahana an'i Jesosy ny fahombiazana eo amin'Andriamanitra dia fankatoavana ny baikon'Andriamanitra. Melohany anaovan'Andriamanitra fahagagany amin'ny fiainantsika dia asainy mandroso amin'ny lalina aloha isika. Asainy manantona azy bebe kokoa. Asainy manapa-kevitra hanaraka ny fahamarinana. Ny zavatra nitranga amin'ny 5 Luka 5:5 dia ny hoe rehefa niteny izy dia nahazo azany rano ny mpianatra. Voavaha ny olana afaka ny adi-tsaina. Zavatra tokana no nasaina nataon'ny mpianatra dia ny hoe fankatoavana. Te hiditra eo amin'ny sambo mpiainanao Jesosy amin'ity anio ity. Te amahany olana eo amin'ny fiainanao Jesosy amin'ity androany ity. Tiany ianao hianatra ny tenin'Andriamanitra. Tiany ianao anaraka ny baikon'Andriamanitra hoe mandrosoa amin'ny lalina manakekeza bebe kokoa an'Andriamanitra ary izay fankatoavanao izay no azahoanao valimbavaka. Hoanao koa izay mienjo fandarana izao. Inona ny manahirana anao? Inona ny olanao? Te amahany olana eo aminao izy ary dodina te hiditra eo amin'ny sambo mpiainanao izay feno olana sy mandalo zava-mahatsarotra. Rehefa niditra tao amin'ny sambon'ny Simona Jesosy dia voavaha ny olana. Resy ny adi-tsaina ary voalaza ny 5 vao nivakitsika teo Luka 5:5 fa nahazo azan-drano be dia be Simona. Ino mantsy ny nanahirana azy teo? Ino mantsy no tsy natafandry mandry azy teny hoe ody any an-trano kanefa tsy azo na inona na inona? Ry-peny malala, rehefa mankatoa an'Andriamanitra isika, rehefa manaraka ny baikony isika dia androtsaka fitahinana manana mbiampy eo amin'ny fiainanao izy. Androtsaka fitahinana feno dia feno eo aminao izy. Mipetraka amin'ny fandiniana androaniny hoe ao amin'ny sambo mpiainanao Jesosy sa ivelany. Mbola manalavitra anao izy sa eo amin'ny fiainanao isan'andro san'andro. Raha toa mantsika mbola ivelan'ny fiainanao, ivelan'ny sambo mpiainanao izy dia azo antoka fa mbola tsy afaka amahany olana eo aminao. Mbola sarotra aminy niditra antsehatra raha toka tsy niditra anaty sambo mpiainanao izy. Amin'ity anio ity dia manantona anao izy ny hoe inona ny olana eo amin'ny fiainanao. Te amaho fahagagana izy, te amahany olana izy, fa miankina aminao ny hoe ampiditra azy ao anaty sambo sa tsy? Ampiditra azy eo amin'ny fiainana sa tsy? Mahafinaritra mantsy ny fanambarana amin'ny Matteo 5:7-30 izay fanalahidy melohan'ny fahombiazana rehetra. Matteo 5:7-30 dia ny hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Ry-peny malala, katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Dia mahafinaritra ny toy ny hoe dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Rehefa mikatsaka an'Andriamanitra isika, rehefa manao Jesosy loha laharana isika, rehefa mampiditra Jesosy amin'ny fiainantsika isika, dia tsarovy fa izy no iandraikitra ny manaraka rehetra. Hivavaka isika. Sotra Tompo, manana sambo kely mpiainana izahay tsirairay avy. Anio Tompo dia miangavanao mba hiditra amin'ny sambo kely nyreto mpiainanay ireto. Amahany fiainana, many olana menjady amin'izy ireo, ampitony ny zavatsarotra sy ny tafiotra rehetra, ary indrindra hita manokana azy ireo. Engany amin'ity anio ity dia hitoeranao ny fiainana manontolo, ny tokantrano, ary indrindra
anomeanay ny toromarika rehetra ianao ahafahanay mandroso lalilalina kokoa mba hazonay valim-bavaka amin'ny naran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka anao ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjaframamy Silvestre ny amin'ny fotoana sarobidy nomenao ny narana no ny ten'Andriamanitra mirahasoa ho anao sy ny ankonanao. Amen. Hiraina zay lay onjany fanantenana. Tra
mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina. dia makasitraka no mpiaino indray a mbola manjoy tsy tapaka zao fandarana fanabiazan'izao kanefa mialohan'ny aona antsika dia tsy hainainy tsy andolotra ny fiarabana ho anao ka ho zahay hoe miaraba tompokolahy miaraba tompoko vavy maniry indrindra ny fitahiana maniry indrindra ny firarintso rehetra avy amin'ilay pahary a ho anao mandrakarivo ho anao sy ny ankonanao ho andray aman-dreny ho an'ny ankizy rehetrarehetra no irariana zany fiarabana zany dia engany mba ho tatarahan'Andriamanitra izany firarintso zany. Miarabanao ihany koa namananary Rantory Misa Joely fa miarabanao ihany koa dia misaotranao mandrakariva ny amin'ny fifampizarana mafinaritra anatsarana ny fiarahamonina ary misaotra mpiaino any ihany koa hoe miazakazaka iaraka aminay mihitsy atao anatin'ny fandarana satria tia hita tontolo mafinaritra na no avy tsaratsara kokoa ho an'ny fianakaviana ray manontolo dia tafahary eto indray tsika Joely ny anomboantsika azy ary aloha ny anomboantsika azy dia tahaka ny mahazatra izay mametraka ny zavatra rehetra eo ampelantanan'ilay pahary ny mivavaka zany satria zavapoana ny zavatra atao na ny resaka mety ho resahana raha tsy eo ny fitariany ka dia mangataka anao Joely raha nytalomisa mba hitondram-bavaka nyity fotoana izay iarahantsika ity indray. Ya rainay tsy toa ianao ilay pahary anay ianao no nahatoy izao anay ianao ihany koa no nahary izao tontolo izao ary mbola ianao ihany koa no mbola maheto anay mandrakakehidreny ary mbola ianao ihany koa no maheo an'ireo mpiain'ireo ko dia fisaorana fakatelemana no atolotra anao. Mahafantatra izahay ary tsy miafina aminao ihany koa ny tsy famindreanay izay ibaboanay sy angatahanay famindrapo sy famelan-keloka avy aminao ko dia noho ny rahasoan'ilay Jesosy Kristy rehefa maty isoloheloka anay dia aoka mba ho voafafa izany tsy famindreanay izany. Mangataka koa izahay no an'ireo mpiaino izay miaino ankehitriny misy ireo ray aman-dreny ao ny zanaka ao ny tanora ao ny ankizy ihany koa miaino an'izao fandaran'izao ray malalo meo azy ireo ny fanahy ny mpifankatiavana aoka isy ny fifandraikakizana-po aoka isy ny fifamelan-keloko ary aoka isy ny fifandraisana sy ny fifampitokisana eo amin'ny mpianakavy dia anjaka ao amin'izany tokantrano zany ny fiadanana feno faminao Jesosy. Iriny zany mivavaka izany ray malala no ny amin'ny anaran'ilay tianay dia Jesosy Kristy. Amen. Amen. Iny ary lantoromisa Joely andeha ho tohizana ny dinika sy ny tafatafa. Inona indray no atolotra mpiaino azy? Ya ny atolotsika ny mpiaino amin'ny dian'io ity dia toy n'ilay efa niresantsika tamin'ny fandarana tamin'ny lasa iny zany a dia nytoy an'ilay hoe ny aviako zany izay niresantsika tamin'izay hoe anjaran'ny tanora sy zatovo no manatona ny ray aman-dreniny mba anontany ny mahakasika an'ireo ny aviany ny tantaram-piaina ny mombamomba azy ny fiainany ara-piarahamonina ny toetra ny maizy azy maizay azy hoe sao dia manana karazo izy na manana aretina amin'tay zany rehetrarehetra zany mahakasika ny lova ny resantsika ihany koa na manana aritiana hoe manana lova ve ndray aman-dreny sa tsy manana dia raha manana dia iny lova iny no entin'ny tanora mba ampivoatra amin'ny fiainany hitariny zany lova zany ho araroti ny fananana zany raha tsy manana ihany koa dia anjaran'ilay tanora no mihetsiketsika mitady izay tokony atao ampivoarana ny fiainana. Ya dia ny tantsika ireo
zatovy ireo mba nytany ray aman-dreny de ny tantsika koa ny ray aman-dreny hoe anjaranareo ray aman-dreny kosa no mitantara raha ohatra ka tsy samanytany ireo tanora ireo de anjaranareo no miresaka mampafantatra n'ireo tanora ireo ny toetra ny fifandraisanareo piraitapo firy ianareo tsara fifandraisana sa ratsy fifandraisana inona ny antony ny fanananareo lova sy ny sisa makasika ny ray be sy ny reny be ny dadabe sy ny sisa anjaranao ray aman-dreny ny mampafantatra an'izany an'ireo zanakao reo zay no ndresaka nyntsika tamin'ny fandarana tany aloha fa ao anatin'izany de hoe tsy voatery hoe ireo toetra mampitondratena ny ray aman-dreny ny dadabe sy ny nenibe sy ny dadilahy sy ny sisa ihany no tsara tantarain'ilay ray aman-dreny amin'ilay zatovina ilay tanora fa tsara tantarai ihany ko ny faritra ny aviny ny faritanyny avin'ireo ray aman-dreny sy ireo dadilahy ireo mba afantaran'ilay zatovy hoe avaiza marina ny faritra na faritany zay ny aviko dia ahafahany mametraka hoe manana ny toerana ny aviko fa tsy teratera-pona dia tsy izay ihany ko fa lazaina ny sy tantaraina ny kolotsaina ny fombafomba ny finoana sy ireo tsara ho fantatra rehetrarehetra mahakasika an'ireo ray be sy reny be ireo zany tantaraina mahakasika ny anao ray aman-dreny de lazaina hoe zao ny finoanay zao ny finoany dada zao ny finoaneny mety hafa ny finoany taloha de nivadika finoana ohatr'izao sy ny sisa zao ny fombafomba ny zao ny kolotsaina zay iainany ihany satria matetika namana naritina dia io kolotsaina sy io resaka fombafomba ary ny finoana io de miteraka olana rehefa tonga eny anivon'ny fanambadiana ny tanora io no mampisaraka ary io no mampiady fa izy teny amin'ny fiarahamonina mihitsy ny fiarahamonina dia io zany ilaina fantatra ilay tanora de olazainy am'izay mety ho vadiny am'izay rehefa anambady izy mba mialohan'ny fanambadiana de efa fantatra izay fombafomba sy kolotsaina ary finoana izay raha ohatra moa sa miditra le hovadiana dia manaiky an'izay zavatra zay raha ohatra izy ka voasakan'izay fombafomba zay de efa mijanona treo zany ny fanambadiana mba tsisy ny olana rehetra dia tsara lazaina sy tantaraina am'ilay zatovy ihany ko na lay tanora zany hoe nisy aretina nytaiza reo ray aman-dreny na reo ray aman-dreny be na nyreny be sy ny dady sy ny dadilahy reo na nanakarazo ry zareo sy ny sisa izany natao dia mba afantarana mialoha ny zavatra mety hitranga na raha misy fitrangan-javatra zany dia efa tsy vaovao itsony amin'ilay tanora ka hiteraka fahatairana sy lonolony zany zavatra zany any ariny ny antony hitantarana n'izany manko no namana naritina ihany ko de zao misy fotoana atao hoe samy maintimainty ny divady lehilahy sy vavy zany de rehefa mifanambady izy de niteraka fotsifotsy ohatrany hoe arabo na vazaha dia eo miteraka n'le olana hoe fa maninona ny fotsifotsy ty zasy ty nefa tsika sianao samy ohatr'izao ny volokoditsika mety samy mainty mety samy zarazara de teraka eo am'izay le olana isan-karazany hoe ianao mety hoe nijangajanga tany velany mantsy an'le vehivavy sy ny sisa de hiteraka olana be eo fa rehefa fantatra mialoha zany hoe manana ray be na reny be arabo na vazaha na mety hafa fiodiana akoatranareo le ray aman-dreny be de efa lazaina de tsy vaovao itsony zany zay zavatra zay hoe tany amin'ny dadabe anay hono nisy an'zao ny fiodirany de mety mitranga ary zay mihitsy nefa le izy satria ny fandovany eo tsy voatery iseho eo amin'ny zanaka fa mety any amin'ny zafiafy any zafindoalika vo iseho zay zavatra zay ka zay zavatra zay rehefa fantatra mialoha dia afaka sorohana le olana zay mety hitranga akoatran'izay tombontsoa efa lehibe ny teneniny joely zay hoe misoroka an'izay mety ho tsy fifanarahan-tsaina ny fahafantarana ny mombamomba n'ireo razambe taloha ndray aman-dreny ny dadibe ny dadalahy sy nireo taloha be zany inona ihany koa zany no tombontsoa mety ho azon'le zatovy na ny tanora ny fahafantarana
andreny zavatra be dehibe manodidina ny razambe ny taloha reny. ia ny tombontsoa azon'ilay zatovina tanora zany de tsotra namana anaritiana. Voalohany aloha mahafantatra ilay zatovina lay tanora fa nanana ny andohany zany izy, nanana nireo fototra ny aviny sy le loharano nipoirana izy, dia arak'le falazaitsika tany aloha hoe ireo avoana niteraka lohasa niteraka loharano nipoirana ilay zatovo, dia io zany efa zava-dehibe sahady ny fahafantarana fa izy dia manana ny loharano nipoirana. Zany hoe raha tena fantany tsara zany ny fahatsarana nentin'ireo loharano nipoirandreo dia mety hiteraka fankafizatena anaty zay zavatra zay. Mety hiteraka ihany koa ezaka ho fampivoarana ny tena manokana, ka mety hanao mihoatra n'ireo loharano nipoirandreo izy, arak'le fanlazaintsika tany aloha hoe ny adala ny tohandrainy, dia mety hanao mihoatra lavitra ny ireo loharano nipoirandreo ilay zatovina ilay tanora, indrindra raha tsy de tsara loatra na tsy de nanana fahatsarana anaty loatra lay loharano nipoirana, na koa tsy de lavitra loatra tamin'ny fianarana reo loharano nipoirana, dia anao ny ezaka rehetra ilay tanora na ilay zatovo mba hanonerana an'izany ka haneo ny mahizy sy ny mahaizay azy, satria tsapany loatra ny toerana nisy reo loharano nipoiran'ireo tany aloha. Arak'izany dia afaka hanova zay azo ovana zany izy, fa tsy hijanona fotsiny hoe satria ny asan'ny dadako taloha mpampianatra, za koa mbola mpampianatra, fa mba mety hoe iova zavatra hafa ho tsaratsara kokoa. Tsika kory tsy milaza hoe ary tsy miteny hoe ratsy ny mpampianatra, tsy zay mihitsy, fa hoe mahita vina tsaratsara kokoa entina mpandrosoana ny fiainan'izy zany. Ary zao matetika mantsy ny olona tsy de lasa lavitra teo amin'ny fianarana, fa iny dia ohatrany hoe ambanimbaninn'olona. De iny zany rehefa fantatra ilay zatovy tanora zay zavatra zay hoe ambanimbaninn'olona, ny ray aman-dreny na ny ray aman-dreny beko zahanao an'izay zavatra azoko atao rehetrarehetra ampisongadinana ny fianakaviako sy ireo loharano nipoiranareo, fa tsy atao tahaka an'izao ny fanaovana azy na ny fitondrana azy. Akoatran'izay namana Joely, misy koa ve ny zavatra mety hoe tombotsoa eo amin'ny fiarahamonina azony ankizy ararotina amin'izay hoe fahafantarany ny fianakaviany taloha izay ny momba azy, ny fahasalamany, ny asa sy ny rehetrarehetra zay efa nytanysaintsika teo reny. ia misy mihitsy rehefa fantatrao zany fa olona salama aloha zany ny ray aman-dreny ny avinao sy ny rehetrarehetra hoe tsy manana aretina mitaiza, tsy manana karazo, dia efa fahasambarana ngeza be any anatinao zany. Ary miboiboika mihitsy ny ray aman-dreninay de salama mandrakariva, tsy nanana aretina mitaiza sanatria. Zay zany ny lafiny anankiray. Fa ny fahafantarana n'lay loharano nipoirana ihany koa dia ahafahan'ilay zatovo na ilay tanora milaza amin'ny fiarahamonina fa tsy olon'olom-pony izy, fa nanana n'ireo loharano nipoirana ka hosahany ny laza apahibe maso izany rehefa tonga ny fotoana ilana izany. Ohatra rehefa tonga eo amin'ny fotoana ny fanambadiana izy ka hitakiny ny fianakaviany mivadiny ireo tetiarana zay ilaina eo amin'ny fotoana ny fanambadiana, dia hosa ilay zatovolahy na ilay zatovovavy ilaza fa ny ray aman-dreninay dia zao zanak'iray anina sy ray anina, sahany milaza hoe zao ny asany, ary sahany ohatrany hoe misy le hoe présentation de sahany atao hoe reo le ray aman-dreny nipoiranay reo izy ireo, manana ny tsanganany sy ny aviny sy ny maizy azy mampirere anaty zany, tsy hoe matikambo fa le fireharehana anaty sy le arenany anaty, zay ny zava-dehibe amin'ny fahafantarana zay hoe loharano nipoirana zay. Voasandratra ihany koa ny ray aman-dreny nipoirana zay mihitsy, zay ho an'le ray aman-dreny, fa ho an'le tanora na zatovo mahafantatra an'le izy mihitsy, mety misy akino mivatana mihitsy ve eo amin'ny tena na maizy azy, akoatra nefa nytantarainao teo ny fahafantarana an'ireo razambe ny fahiny sy zay rehetra ny andohany. ia
fahafantarana an'izany a dia mahatonga fiatanam-po mahatonga risi-po mahatonga fahasahinanady ary mampiakatra ny mahaizay sy mahizy ny tena ny manokana mihitsy indrindra raha ohatra hoe olona fatadaza sy olona manana mahizy sy mahaizay azy eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena la aloha ranony puira satria eo lay hoe zafiafin-drahanina na zafikely ny rahanina na koa zanaky raha ihanina iny anarana iny zany de efa zava-dehibe sady hoe zay nge ka zafiny ihanina zay nge zanaky raha ihanina sorokotsika foana hoe tsy le hoe fatikambozana na hoe mifiriariana fa le fihetanam-po any anaty zay ny tena zava-dehibe indrindraindrindra le ray aman-dreny taloha ka nanao zavatra tsara teo amin'ny fiarahamonina de tena tadidy le izy sady manjary mitohy satria fantatrao le zavatra tsara nataony ray aman-dreny zay mihitsy le izy satria le laza sy voninahitra le lora ny poiran'izay zany indrindrindrindra raha nanao tsara le voalazanao teo no namana anaritiana dia mandrafitra ny toe-tsaina mba tsy hanaonao foana ihany ko mba tsy hanao zavatra tsy mety eny anivo amin'ny fiarahamonina fa ezaka mandrakariva hitandrina tahaka ny anakan-driamaso izay laza ny fianakavian'izay izay rehary amin'ny fianakavian'izay zay le hoe ilombiado tsy araraka tany na valana rano fa tena loloavina tampololo mihitsy ho tsara ny fiarahamonina raha vao manao fanandramanatsika ny amin'izany satria ny fahiny namana joely na hoe tainombo mivadika azy tsy misy maka raha vao ny apita zany le fiainan'le fahiny de mety tena mba manana toe-tsaina koa tsika hoe zavatra ranony tya de tsy alaiko tena manamafy an'izany le hoe ilombian-doha tsy araraka ya izany zany de manamafy hoe rehefa fantatrao tanora sy fantatra le tanora sy zatovy zay de tsy anara-balaka ny anaran'ireo loharan'ny pura mihitsy ilay zatovo tanora rehefa fantany ny lazan'ireo loharan'ny puran'ireo indrindra raha zatovo tanora manana ny mahaizay azy izy ka manana n'ilay rafitsaina de io zany io rafitsaina io no tena mibana any andosy any tsaina any hoe zay a dia hitandrina mihitsy ny voninahitry ny ray aman-dreninay sy ny ray aman-dreny benay ary de isy fetraikany eo amin'ny fiainany ara-piaramonina zany de hitataratra ihany ko hoe ny monina mba nysoka ny endry dia hoendry dia andairany ohatra tsara ihany ko izy ka tsy mangeja azy mihitsy ny fitsipiky ny fiarahamonina sy ny fifehezan'ny fianarana fa vao maika mampivelatra tsara azy zany ny rehetra any anatiny any amin'ny toetra voajanahary zay mifona ao anatiny ao de io le hoe tsy andraraka ilombian-doha sy ilay hoe voninahitra tsibika tsy atao patram-bary zay zany le zava-dehibe namana naritiana hoe misy an'izay voninahitra zay a dia antsobika io de tsy ataonao apatram-bary le kely ny fatram-bary zany kely fa nysobika ngeza de zay voninahitra ao zay zany le lehibe zay de nosainao ve ny anakely azy ohatran'ny fatram-bary tanikapoka tena malina tokoa le resaka namana joely lantoromisa kanefa ny fotoana fahana amin'ny resaka eto moa manampetra ihany ka inona zany no torohevitra mety omenao ny tanora na ny zatovo na reo ray aman-dreny izay nyaino atsika sy nanaraka ny fandarana tamin'ity anio ity tiako zany raha ho zaraiko roa lay torohevitra zay omena amin'ity anio ity dia ho an'ireo zatovo na tanora zay mivoalohany faharoa dia natao ho an'ireo ray aman-dreny ho an'ireo zatovo sy tanora dia tsotra ny zavatra tiana teneny eo mifandarana hoe adidinao no manontany a ireo ny avianao ny tantarany ny fiaviany ny fombafombany ny kolotsainy sy ny sisa sy ny sisa fa izany zavatra zany dia mitarika zava-dehibe eo amin'ny fiainanao mba ampitombona tsara ny sainao ary anampy anao koa ahafantatra tsara ny tenanao ka ho fantatrao hoe iza marina moa ianao io na mamaly ianao iza marina moa zaty dia amin'ny alalan'ireo fanontaniana isan-karazan'ireo nafantaranao tsara ny tenanao inona ny toetra tsara na
toetra ratsy na letiko ireo loharanon'nympoiranao ao anatinao. Dia fahafantaranao izany ihany ko ireo ny avianao ireo dia ahafahanao koa manapa-kevitra ny hanova izay tsy maintsy hovana sy manatsara ireo tsy maintsy ho atsarainy. Ary koa ahafahanao mahafantatra ny dika omenao ireo loharanon'nympoiranao ireo. Inona ny dika omenao azy? Tahaka n'le lazaintsika teo hoe ataonao latsaka tany ve sady olo avinao tampony loha tahaka ny ilo izany zavatra izany. Ho anao ray aman-dreny kosa dia manentana anao izahay mba ilaza sy tantara amin'ireo zanakao mikasika ireo loharanon'nympoiran'ireo, mba tantarao aminy tantaran'ireo loharanon'nympoiran'ireo, ny aviny, ny fombafombany, ny kolotsainy sy ny sisa sy ny sisa. Indrindra raha misy fantatrao ray aman-dren'ilay zatovo na tanora ny mikasika izany zavatra izany, dia mba tantarao azy mba atonga ireo zanakao ireo sy ireo taranaka mandimby aneriana tsy ho tompotrano miono sy mba ahafahany ihany koa mandrindra ny fiainany any ariana any, ahafahany manapa-kevitra tsy hiakatahaka be fatany fotsiny ireo toetra izay tsy nety na ireo fahadisoana izay hitany tamin'ireo loharanon'nympoirana raha nisy zany, fa mba ahafahany kosa manova ny fiainana mba andeha ho amin'ny tsaratsara koa. Etsy andaniny kosa dia mba ahafahany makatahaka sy manohy indray ireo toetra tsara n'ireo loharanon'nympoiran'ireo, izany hoe ireo voninahitra ireo loharanon'nympoiran'ireo no alainy tahaka sy ho tandrema amin'ny fatratra. Fa etsy ankilany koa mba ahafahanao mifampiresaka amin'ny zanakao ka maneho ilay fifanekekezana-po sy mampita ireo anatranana sy afatrafatra, mba ahafahany zanakao mitondra amin'ny fiainany sy mitondra ny tokantranony any aoriana any. Fa ny tena zava-dehibe dia izao, ny atonga anao ray aman-dreny hampita ilay fanilo ka hahatratra ny taranaka faramandimby ny atsara-piainana izay niainanao ray aman-dreny teo aloha. Misaotra indrindra namana Joely nitondra n'izay resaka izay. Inoko fa mbola isy ny fizarana manaraka izay anetanana ny mpiaino mba hanaraka an'izany, fa betsaka tena maro ny fanampim-pahalalana izay ahafahanao manovo sy tsy maintsy anova ary manatevina n'izay tsy maintsy ho atevenina ihany koa. Namana Joely mankasitraka indrindra dia mametraka ny mandra-piona amin'ny manaraka indray, dia samy ho tojo ny soa sy ny tsara isika menakavy. Veloma tompoko. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Nefaly mifandray aminao mpiaino indray izay amin'ity fandarana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity, miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andriamitansoa, manasanao hiara-ianatra. Raha misy angamba fianakaviana nisehon'ny korontana indrindra teto ambonin'ny tany, dia anisan'izany ny fianakavian'i Jakoba. Kanefa navelan'Andriamanitra ho voasoratra ao amin'ny teniny izany mba ho fananarana ao antsika, kanefa koa ho fampaherezana antsika, satria mario tsara fa ny anaran'ny zanak'Israely 12 dia voasoratra ny an-danitra avokoa amin'ireo vavahady 12. Inona moa tiana lazaina amin'izany? Na dia mety ho ratsy indrindra aza ny fianakaviana misy anao, mikorontana indrindra aza, raha andramanao ny mametraka an'izany amin'Andriamanitra, dia isy amin'izy ireo amin'izay manaiky ny famonjena ataon'Andriamanitra ho anisan'izay handova ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka n'ireo taranaka Jakoba ihany koa. Hosika hoe tena nikorotana ny fianakavian'i Jakoba. Tsy nijanona teo amin'i Josefa sy ny fahakalany rahalahiny azy fotsiny mantsy, ary namarotan'izy ireo ho andevo ny olana teo nivon'ny fianakavian'i Jakoba,
fa nitatra tamin'ny zavatra hafa koa. Zao nivakitsika eo amin'ny Genesis 7:7. Genesis 7:7. Ny fanambadiany Joda sy ny zanany naterany ary ny jangajangany tamin'ny Tamara. Ary tamin'izany andro zany Joda dia nidina ny ala teo amin'ny rahalahiny ajantsika eo. Hitantsika eto zany fa mifanojo tsara tamin'ny nandozan'ny Joda ny roa rahalahiny ity fisehon-javatra manaraka ity, izay mampalahelo satria maneho zany mazava tsara fa tena tsy niombon-kevitra tamin'ireo rahalahiny ireo i Joda tamin'ny fikasan'izy ireo hamono an' Josefa, ary natonga azy nanosokevitra ny varotra an' Josefa ho andevo mba hahavelona azy. Fa zay tsy fifankahazoana zay dia natonga ny Joda hiataka kely tamin'ny rahalahiny, kanefa ilay fiatahana dia nitondra olana hafa indray koa. Kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mahagaga ilay Andriamanitra izay namorona sy namonjy antsika. Fa misy lesona anankiray izay ho hitantsika ao anatin'ity tantara ity, ny zavatra niseho dia izao: mety hivadika ho soa izay mifandray amin'ny famonjena ny asa ratsy anankiray. Tsy ny mahagaga izany kanefa dia izany mihitsy. Miangavy ianao hamaky ny Genesis 7:7. Lava dia lava tsy afaka nivalapatra amin'izany sika noho ny fotoana voafetra. Genesis 7:7. Fa vakio tsara dia ampitaho amin'ny toetra ny Tamara, ilay vehivavy Kananita, ny toetra ny Joda. Iza ny marina kokoa amin'izy ireo ary nahoana? Ny zavatra niseho raha mamaky ny Genesis 7:7 ianao eo amin'ny 2 dia voalaza eo fa nahazo vady Kananita i Joda, izay niterahany zanaka 3 lahy. Ny anaran'izy ireo moa dia Era, Onana ary Sela. Nomeny Joda ho vady ny Era lahy matohany Tamara Kananita mba hisiny ny fitohizanaina. Rehefa novonoiny Jehovah nefa Era sy Onana no ny faharatsiny, dia nampanantena ny zanany faralahy ho an'ny Tamara indray Joda. Dia noho ny afaka fotoana elaela dia adininy Joda ilay tokony omeny. Dia raha nandehandeha nampahery tena teny Joda taorinany nahafatesany vadiny, dia nanapa-kevitra Tamara fa hanao tahaka ny vehivavy janga, ka hanarona ny tavany mba hanerenany Joda hanatanteraka ny tokony omeny. Rehefa tsy nanamboly Joda omena n'ilay vehivavy janga, satria tsy fantany mantsy fa i Tamara ihany io fa miafina ao anatin'ny endriky ny vehivavy janga, dia nampanantena azy Joda fa hanome azy zanakosy rehefa oriana kely. Tamara kosa mandra-pandrainy an'izany dia nitaky ny fanomboka se sy ny kofe ary ny tehiny Joda mba ho atao antoka. Nitoejaza nefa Tamara taorianan'io fiarahany tamin'ny Joda indre mandeha iomonja. Tateoriana dia nomelohina ho nijangajanga Tamara, dia nasehony an'i Joda izay nanameloka azy ilay fanomboka se sy ny kofe ary ny tehina izay nalainy ho atao antoka. Dia niaiky moa Joda, tsy afaka izy fa tsy maintsy niaiky, fa izy tokoa ny diso, dia ny fona izy. Dia nefa raha tamin'ny nahaterahany fareza ity tantara mahamenatra ity. Raha sika tsara zany dia zanak'i Joda avy amin'ny Tamara tao anatin'ilay endrika ny sehoana mpojangajanga i fareza. Anankiroa ilay zaza fa nisan'izay fareza. Ny anarana hoe fareza dia midika hoe mibosesika. Zaza faharoa nibosesika tahaka ny Jakoba zany i fareza. Dia mitovy tsisy valaka tamin'ny nahaterahany Esau sy Jakoba, fa tahaka ny Jakoba ihany i fareza, na dia farany aza dia nanjary voalohany. Tsy tratry ny saina ny fitantanan'Andriamanitra, na dia tamin'ny fomba maminatra aza ny nahaterahany. Dia voatonona ao anatin'ny tantaram-pamonjena maharazam-ben'i Davida azy fareza. Manasanao nge hamaky ny tetiara no mirota 4:2-20 ka 12 hoe
zao mivolaza ao ary izao nitaranak fareza fareza niteraka ny ezrona ezrona niteraka ny rama rama niteraka ny aminadaba aminadaba niteraka ny nasona nasona niteraka salmona salmona niteraka ny boaza boaza niteraka ny obeda ary obeda niteraka ny jese ary jese niteraka any davida zay razambeny jesosy azadino davida razambeny jesosy arak'izany dia avy amin'ny fareza zay zanak joda avy amin'ny tamara jesosy ary mbola azonao jereny zany eo amin'ny matio amin'ny filazana ny tetiaran' jesosy a matitoko voalohany indininy fahatelo ary joda niteraka ny fareza sy zara tamin'ny tamara ary fareza niteraka ny ezrona niteraka ny rama voalaza zany eo amin'ny matitoko voalohany dia hitantsika nitoy ny fa mipaka any amin'ny fahaterahan' jesosy raha amin'ny fomba fijery maolona tsika amin'izao fotoan'izao zany a dia mety ametra-panontaniana sika hoe nahoana no avelan'andriamanitra ho amin'ny fomba tahaka an'izany amin'ny fomba mamenatra tahaka an'izany no hisihana taranaka zay hiteraka an' jesosy ateoriana fa tsy mba miajahajana ny fomba naterahana ny fomba nanambadiny tsia misy lesona sy fahendrena lehibe tian'andriamanitra mpitaina amintsika ao anatin'izany ary ho hitantsika miandalana ao anatin'ny lesona ary mario tsara fa rehefa dinihina ara-tantara ihany koa dia tamara no voalohany amin'ireo vehivavy efatra zay nielohan'ny maria renin' jesosy fa raha jerenao zany fitanisana dia tamara no voalohany amin'ireo vehivavy efatra zay nielohan'ny maria rahaba nitaorinan'izay a dia irota dia nivadiny oria na batseba zay nalainy davida ho vadiny ary niterahany any solomona ireo nanarakaraka azy dia tsy vitsy ny mametraka fanontaniana hoe maninona ny tafiditra ao anatin'ny razambe an' jesosy rahabajanga irota sakan'izany koa ny vadiny oria i batseba sy ny maro hafa izao ny lesona anankiray azontsika raisina avy amin'ity tantara ity tahaka ny namonjen'andriamanitra ny tamara no ny fahasoavany ka nanovaniny ratsy hosoa no hamonjen'andriamanitra ny olona rehetra ihany koa amin'ny alalan'ny hazo fijalian' jesosy ary ao anatin'izany ireo olona izay everintsika fa nanana fitondratena mahamenatra kanefa nampidirina ao anatin'ny razamben' jesosy raha ny tantaran'i josefa no jerena dia mario tsara fa navadik'andriamanitra ho famonjena ho an'i jakoba sy ireo rahalahiny ny olana izay navelan'andriamanitra hianjady tamin'i josefa izay vokatry ny fahakalany rahalahiny azy ary izany tokoa no manamarina izay voalaza ao amin'ny romanina 7:20 romanina 7:20 manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra mihitsy a dia miara-miasa asoa zay tian'andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo ka aoka ampiorina lalina ny finoantsika sy ny fanantenantsika an'ilay andriamanitra tiatsika mihoatra noho ny tenantsika aza izany fa na inona miseho raha mbola fikirintsika mafy ho tanan'i jesosy io ny zavatra rehetra ataony miara-miasa asoantsika amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.